ahoana marina ity resaka fonds souverain ity. Manakaiky ity ny datim-pifidianana. Ny tsikaritra dia efa samy miomana amin'izany avokoa ny mpanao politika sy ny antoko politika izay mihevitra fa manana kandida azo atolotra. Ho an'ny antoko timy dia efa mazava sy nambara tamin'ny fomba ofisialy ny voalohan'ny volana Jolay teo fa Andriamatoa Marc Ravalomanana no kandida, ary ny maplus no vinam-piarahamonina hoentina manarana ny fiainam-bahoaka amin'ny alalan'ny asa maika toy ny fanomezana sakafo ny vahoaka, ny fanarenana ny jirama, ny fanabeazana sy ny fahasalamana, ary ny fanomezana asa sy famoronana asa ho an'ny vahoaka ao anatin'izato andro voalohany. Na dia efa nivoaka aza ny datim-pifidianana dia mbola tsy nilaza ny irotsaka mihitsy aloha hatreto i Rajoelina. Izy raha teo tsy gasy fa vazaha, kanefa filoham-pirenena malagasy no resaka. Ny solombavam-bahoaka mpanohana azy Naivo Raolodinina kosa no mbola nanamafy hatreto fa tsy maintsy ho kandida i Rajoelina. Mihodina mafy ny resaka momba ity maha-kandida azy na tsy. Ny rivotra hatrany ambany ravin-kazo rahateo maneo fa leo fahantrana sy fampahantrana, ary leo ny fomba fitantanan'i Rajoelina ny vahoaka malagasy maro anisa. Ny solombavam-bahoaka manohana azy rahateo ihany koa efa nivaky roa sy niala ilany daholo satria tsikatra angamba fa efa soavaly maty sy be tongotra. Ilaina tozoka sy nitsotsofina ka nanaovana ny fomba rehetra nangalaram-bato tamin'ny fifidianana ny taona 2024 iny. Telo volana mialohan'ny fifidianana mifohy indray ny resaka FSM na fonds souverain malagasy. Rehefa tsy dia rehefiry tao anatin'ny fotoana maharitra. Raha ny lalatsaina fahita momba ny fananganana an'itony fonds souverain izay kitapom-bola ho an'ny fampiasam-bola eo am-pelatanan'ny fanjakana dia noho ny accident économique na manantombo amin'ny tokony izy ny vola miditra sy ny tombony ara-toekarena raha dika amin'ny ankapobeny. Mampametra-panontaniana ny hoe ao anatin'izany ve ny firenena malagasy amin'izao sary endrika tanteraka ao anatin'ny fahantrana sy ny fahasahiranana? Inona no tena ao ambadiky ity fametrahana ity rafitra ity? Tsara azavaina aloha ny voalohan'ny volana Aogositra 2024 no namorona ny mpitondra ity orinasa Société Anonyme ity. Ny fanjakana no mitantana azy. Vola vesa fitaovana no hotantaniny ao. Natokana ho amin'ny fitantanam-bola sy anatanteraka ireo fandaharana asa fampandrosoana, lahara-pahamehana, ampiasa vola amin'ny tetika asa fampandrosoana ara-stratezika. Miteraka tombony izy io. Raha ny nambara. Loharanom-bolan'io ny vola avy amin'ny fanjakana sy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ireo vokatra avy amin'ny latsakemboka sy fahazahoan-dalana toy ny amin'ny resaka tontolo iainana, ny vola azo avy amin'ny petrabola ataony, ny tombony avy amin'ny sampandraram-panjakana samihafa, ny findramam-bola avy amin'ny rafitra ara-panjakana na tsy miankina eo amin'ny sehatra nasionaly na iraisam-pirenena, ary ireo loharanom-bola eto an-toerana sy iraisam-pirenena hafa. Mazava izany fa vola no resaketo. Kitampom-bola manokana fiandry eo am-pelatanan'ny fanjakana ivelan'ireo teti-bola efa voafaritra sy voatsinjara anatanterana tetika asa maro samihafa ny fonds souverain. Raha adika tsotsotra dia mipetraka ny fanontaniana hoe iray volana mialoha ny fametra-pelan'ny Rajoelina vao mivoaka indray ity resaka ity. Azadino fa efa fanapahan-kevitra noraisina ny tsy fikitiana teti-bola mpanjakana ny taona 2024 ity, ka nahatonga ny tsy fisian'ny LFR nandritra ny fivoriny anteny miram-pirenena farany teo. Nambara mihitsy aza fa amin'ny alalan'ny didim-panjakana no anaovana famindram-bola rehetra eo anivon'ny fanjakana raha nitapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'izany fotoana izany. Eto izany dia izay tiany fanjakana anaovana ny volam-bahoaka tena hoe izay tian'izy ireo atao no ataony. Raha io no fanapahan-kevitra momba ny LFI, maninona ihany koa raha tao anatin'ny volana vitsivitsy tsy ahatapera ny fempitom-piasany ny fanjakana Rajoelina no mifohy indray ity resaka fonds souverain ity. Ny tsikatra dia atao tetika hoentina mandroaka vola etseroa na angoronana ny volam-panjakana ho ao anatin'ny FSM ka sanatria ho alain'olo tokana na vondron'olo rehefa miala amin'ny fitondrana. Sa ve hoentina mba anomanana ny fampelezan-kevitra ho an'izay kandida-panjakana? Tsy vao androany mantsy no nanaovana volam-bahoaka ho afadrakotra tahaka izany teto amin'ity Madagasikara ity. Ny vahoaka nefa miafadiranovana hatrany. Ny mpitondra manao ny fomba rehetra mba amenona posy. Tsarotsika tsara ilay resaka Bomoseseta, ny vola fanampina tamin'ny Covid,
ireny volamena mivadika vy ireny. Ny tsenam-barom-panjakana midangana ny faktiora, anefa ny trano-amboarina 3 andro dia mirodana. Ny jiramamy apotika, ataona minisitra fividianana fiara. Atramin'ny vola ho an'ny be antitra ao amin'ny knaps, tapitra trohan'ireo manam-pahefana sy olona kaiky ny mpitondra. Dia omena tsiny ve ny vahoaka, raha tsy matoky anareo mpitondra intsony. Raha tsy ahivitsika, dia ny volana Aogositra 2024, isananeo sy nanakihana mafy anio ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka, fa ataony fianakavimbe iraisam-pirenena anaty lisitra mainty amin'io i Madagasikara, satria tahirim-bola amin'ny endriny toy itony. Dia mety ifandray amina trafika volamena, bois de rose, rongony, izay mety ifamoivoy ao anatin'io. Hatramin'ny nazahoana ny falevantena, tsy nisy gouvernemanta miazakazaka hiditra amin'io rafitra manjavonjavo sy everina matetika ho asana mafia io, ho iatrana izy tamin'izay. Ity no fanazavany tamin'ny fotoana io. Ny akamaroan'olona mampiasa ny fonds souverain dia indrindrandrindra avy amin'ny ressources pétrolières. Angamba ataontsika hoe 80% na 90% ny olona mampiasa fonds souverain dia olona manana pétrole. Ary ny olana amin'ny fonds souverain misy vola tsy madio anatiny. Misy eritreritra n'olona maro te hampiasa ny firenena zay sahirana ohatrantsika zao, satria ny fonds souverain dia ho an'ny firenena manambola. Zany hoe manana excédent izy financier, manambola be zany, dia ampiasainy anaovana financement, indrindra financement ohatra anivelana. Hoe tsy hitanay zay ampiasana an'ity vola ity fa aloha mba ampiasainay any aminareo. Tsika tsy manana excédent financier fa tsika firenena mijaly sahirana. Tsika indray nefa mamorona an'ity fonds souverain ity. Fatatsika koa fa firenentsika fragile amin'ny lafiny hoe fangarahary. Tsy mangarahary tsika amin'ny lafiny zavatra vitsivitsy. Ohatra zao io trafikana volamena io zava-dehibe io, satria iny zao misy anankiray tratra iny 73 kilo iny, fa fatatsika fa misy trafika marobe ataon'olona ambony eto amin'ny tany sy ny firenena momba ny volamena, dia io dia efa karazany mampiditra vola anatina resaka zavatra tsy mazava. Resaka trafika na bois de rose zany, na trafika ihany koa resaka trafic de drogue. Piry ny douanientsika nanatratra fa ay Madagasikara ty anatina circuit na trafic de drogue. Zany ankehitriny zany mbola tsy zavatra mazava, satria fatatsika fa misy olona miaro, misy olona ambony anatin'izany eto amintsika amin'ny tany sy ny firenena, dia saro-piaro ny tena. Ary tsy maintsy miteny hoe io fa tonga ny andro hoe gouvernement tsy tia zavatra madio lalandava no andeha ampiditra ny tia fonds souverain ty eto Madagasikara, kanefa ny tanatin'ny tantara Madagasikara tsisy nanaiky nampiditra an'io fonds souverain io teto Madagasikara. So dia variana tsika solombavam-bahoaka hoe zay anao lalana, zay anao zao, anao hôpitaly, tsy hany mihitsy fipetraka io. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana teo izay. Tsara ny mampafantatra fa ry zareo any Norvège no tena enjana amin'ny resaka fonds souverain amin'izao fotoana, satria dia mahery ny 10 miliara dolara ny andry zareo. Ny faharoa dia ny sinoa, manomboka manana be an'io fonds souverain io ihany koa ry zareo ao arabo mpanao solika. Firenena goavana amin'ny resaka tombony ara-toekarena ho an'ny firenena ireo voaniditra tamin'izany fonds souverain zany. Ireo firenena telo ireo fotsiny dia efa mahagaga sy mampametra-panontaniana hoe vola avy aiza, tombarotra avy amin'inona moa no entitsika eto Madagasikara ao anatin'ny fonds souverain. Ajao ny lalàna sy ny fitsipika, aleo mangarahara tsara ny zavatra rehetra, mila fahaiza-mitantana isa-tsehatra raha tena te hampandroso firenena. Ny filoha teo aloha Erajona Ramampianina ihany koa dia efa naneo ny heviny momba io ny volana Aprily 2024, fa rehefa mametraka laharam-pahamehana dia mila jerena tsara hoe fampiasam-bola miteraka asa, miteraka tombotsoa ho an'ny firenena no atao, fa tsy zavatra manaitaitra sy tsy maharitra akory hoy ity filoha teo aloha ity. Raha nyresaka momba ny raharam-pirenena izy tamin'ny fotoana ny 2 ny volana Aprily taona 2024 io. Ny azo antoka aloha dia tsy tonga ho azy ny fivoany ity resaka ity ankehitriny, dia ampetraka ny fanontaniana hoe manino ny Madagasikara no amorona ny fampiasam-bola ara-piandrianam-panjakana
nefa isika tsy manana ambom-bola ara toe-karena. Ny toe-karena malagasy izay mitotongana any amin'ny miba 7,300 ve no anaovana izany. Raha fehezina ny fonds souverain dia kitampom-bola mpanjakana vatsiny ireo orinasa mpampiodina ny toe-karena. Tsy azo ny anteny meram-pirenena Araimaso izy io ary tsy fantatra ny vola mivoaka sy miditra ao. Volana vitsy sy afaran'ny fitondran'ny Rajoelina no mipotra indray ity resaka ity. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?